miarabanareo zay efa tafiditra amin'izao fotoan'izao a. Coucou daholo nareo rehetrarehetra zay manaraka amin'ny pejy. Bonjour, bonsoir. Coucou daholo. Ie, mahatonga nananao direct zao a. Tapa-kevitra tampotampoka teo a. Nasiako filtre aloha sao dia gaga be hoe ino ty no mangirangirana kely tony. Salut Muriel Landry. Coucou Mimi Princia. Alolo atao coucou daholo zay manoratra eto a. Coucou daholo nareo zay efa tonga. Bonjour Chris Naotora. Bonjour, 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 bonjour. Ngahoany tsy anao Halloween raha fanomezan-tsoa Andriniaina. Coucou Nasandratra, coucou Asanti, Jessica ty tsy manao Halloween na satria reraka be tamimaly a mbola nisy soirée zay natrehanay zay a. Tianao kopatanana ny Artibourge, tsy haiko na fantatrareo izy a. Tena mana-talenta be a, manao namoaka collection ana akanjo izy sady mpanao volo izy no manao tarehy ihany koa fa coloriste manao coloration ana volo tena fatarana anazy dia namoaka ny collection voalohany izy maly dia tany zay dia reraka be dia tsy mahavita tsony hoe mifetifety zany fa aty an-trano aloha zany zao a makaina dia manao an'ity vidéo direct aty satria tia ampafantatra anareo hoe inona tsara moa zany le teneniko anareo iny hoe manam-paniriana ny eo aminareo. Manam-paniriana miona amin'ny abonesy izay liana rehetrarehetra moa zany le zavatra horesahana amin'izay fotoan'izay a tonga dia teneniko eto zay zany tiako ampahafantarina matoza manana an'izay eritreritra hoe iona dia misy zavatra tena mivaingana mihitsy hoe horesahantsika misy loha hevitra horesahana fa tsy hoe mionaona fotsiny dia hoe akaka sary fotsiny tsy any le izy fa hitanareo tiako ampahafantarina eto an'izay tsy mahafantatra fa ataoko hoe tena sako milaza nareo hoe 800 nareo zay mandefa MP na afatra miafina ny tenako a dia taraina resaka fitiavana. Misy aprafesin'ny lehilahy, misy tsy ny lehilahy ihany fa ny vehivavy, misy aprafesin'ny vehivavy koa, misy be da be amin'ny olona manoratra MP hoe mijaly ara-pitiavana, hoe ohatriny ahoana ny atao mba hitazomana ny tokantrano zany, hoe ohatriny ahoana ny atao mba hanatonoana ex zay tena hoe nampijaly zany. Be da be zany le izy dia tsapako hoe tena mampijaly olona io resaka fitiavana io dia nieritreritro a hoe ndray za tsy miteny hoe roviana mbola tsy miteny aho fa manara foana ny pejy hoe tianao fionana anankiray zany ahako dia amin'izay fotoan'izay mifampizaritsika tsy hoe za akory no hanao love coach eo fa tsika rehetrarehetra mihitsy mifampizary satria za mino fa nareo manana hozaraina ho andreo zay hoe miaina zavatra sarotra dia samy manana ny expérience ntsika dia mifampizara eo dia mifampime conseil manao ina moa izy manao témoignage kely ho an'izay mazoto manao an'izay dia ireo karazana loha hevitra ao anatin'ny fitiavan-dreo no resahantsika amin'izay fotoan'izay zay zao ny zavatra tena hitako hoe mety afinaritra zao zany rehefa hoe miontsika fa zao efa nyteneniko anareo tanaty publicationko le izy tena misaotra betsaka aloha tena faly be mihitsy amin'ny fekara anisany abony ato anaty pejiko a mitombo foana le izy tena merci beaucoup anareo rehetrarehetra fa mahafinaritra be le izy satria dikan'izany hoe misy dikan'izany le zavatra zarainy fampizarantsika tsy hoe za rery no mizara nareo koa mizara ho anazy za mizara tsika rehetrarehetra ireo mihitsy mifampizara dia mahafinaritra ana le izy hitanareo le tatouage kutile hoe the secret is love io foana le misoratra eny amin'ny hashtagko reny azavaiko anareo ihany hoe inona ny tena sensan'ity zavatra ity amiko amin'ny tenako manokana zany io ny principe hitondrako ny fiainako hoe ny fitiavana eritreretinareo nge hoe miaina fitiavana tsika hoe ny tenanao aloha voalohany indrindra ny hainao mitia ny tenanao hainao mitia ny olona manodidina anao hainao mitia ny asanao mitia n'izay zavatra anananao mahay mankasitraka dia milamina nge le fiainany fintina be zany ataoko zany a fa zay zany le tena tiako resahana dia ampahany kely anatin'izay resaka hoe love na resaka hoe fitiavana zay fotsiny le resaka hoe fitiavan'olon-droa le resaka hoe ina moa zany le resaka hoe complication anatin'ny relation de couple reny zavatra reny fa reny no tiako resahana voalohany rehefa hanao zay fionan'izay tsika dia alohan'izay efa nyteneniko anareo ny nombre ana j'aime amin'ny page ko ato a ohatriny hoe 32 000 maherihery kely eo izy eo a dia manentana na anareo zahako hoe asivy j'aime pejy fa mangataka j'aime kely zany ahako mipejy mihitsy ny tiako tenenina mizarao ty direct ty a dia dao tsika hifampizara satria zavatsoa foana ny zarainy fifampizarantsika moa zany zavatra mahafinaritra zavatra mahasoa foana dia raha vao asianareo j'aime foana mipejy dia miakatra dia nanao challenge zany ahako hoe rehefa tonga 50 000 dia iona amin'izay tsika anao fiaonana manokantsika entina hoe hifampizarantsika ny expérience-tsika amin'ny resaka fitiavana hizaran'ireo namantsika izay mijaly ao anatin'ny fitiavana satria maro aminareo ireo zao a
tsika angamba ny amin'ny maha-olombelona atsika efa niaritra amin'ny mafy daholo tanaty fitiavana dia misy nefa mba tafavoaka dia mba mizara ho an'ireo izay mbola mijaly be da be mihitsy ny olona mbola mijaly ara-pitiavana izany a be da be mihitsy mandefa mpeanahako any hoe te hanadiny ny olona tena nampijaly anazy ihany koa izany ao anatiny daholo dia tsara be tsika raha manao fifampizarana dia tiako tenena sahady eto inona ihany koa ny anisan'ny tanjona anankiray koa hoe isika rehetrarehetra ireo miaraka daholo a dia mifandrimbona dia hanao asa soa mbola ho avy izany satria izany ihany koa anisan'ny faniriako hoe za tia manampy ireo olona izay hoe sahirana izay olona ao anatiny tsy fananana nefa tsika ireo mba manan-javatra dia izay mba kely afaka amentsika angontsika dia entina anampiana ireo sahirana mbola ho avy daholo izany zavatra rehetrarehetra izany fa mandeha tsikelikely tsika be da be manontany hoe atao ino ity pejy ity entina izarana aloha izy voalohany indrindrany izarana inona izarana torohevitra momba ninona akoatra ny torohevitra momba ny fitiavana raha mijerynareo ao manao astuce beauté astuce fikojakojana vatana manao astuce resaka zay rehetrarehetra mety hoe malina dia zay haiko ihany fa za kosa aloha tsy miteny hoe za mahay zavatra rehetrarehetra fa zay zavatra haiko kely zany dia nareo ihany koa mifampizara aty amiko dia zay zany le tanjon'ity pejy ity dia aneo rindrinandry efa mibetsaka tsika ato dia miara-mivondrona indray andro any anao asa soa ihany koa tsika rehetrarehetra mihitsy moa zany dia ny antony anaovako an'ity direct aty entina anazavana anareo misimisy kokoa momba an'izay hoe atao inona tsara moa le pejy misy manontany mantsy hoe inona keny dikan'le j'aime dikan'le misabone anisan'ny ilavana an'le hoe fifanakalozana entratsika rehetrarehetra ihany koa ny fisimy pejy dia miteraka fiara-miasa raha nareo zany raha ireo abonné reo zany na tsy abonné fa takeo ny namana hijeriny direct raha manana faniriana hoe ilancé projet anankiray ilancé produit satria mivarotra nareo dia azontsika atao miara-miasa izany zao azo atao daholo plus zany betsaka ny abonné dia plus betsaka ny zavatra azo atao miaraka zay ny antony anaovana an'le pejy fa tsy hoe ataotao fotsiny izy dia resaresahana fotsiny dia za koa moa tia mizara dia zay koa ny antony dia fintiny izay zavatra nataoko izay fa manasa anareo j'aime fa rehefa tonga 50 000 j'aime amin'izay ty page ty dia za zany manao promesse hoe anao fionantsika dia fionana ataoko hoe anova ny fomba fijerin'ny sika rehetrarehetra mihitsiny izany hoe rehefa mivoaka avao amin'io fionana io zany tsika dia matanjaka kokoa ara-tsainy satria za niaritra amin'ny mafy tamin'ny fiainako so dia misy mieritreritra mantsy hoe mandeha ho azy ny fiainana manokatra pejy dia hoe mandeha ho azy ny fiainana samy miaritra zavatra daholo tsika dia tsara le hoe mifampizara mifakahery dia zay le tena tiako atao zany dia andraso aloha mba makimaky kely ny kokoa anareo kosa aloha satria efa betsaka indray nanoratra tato kokoa Tina Rary Malala Rovama Ainandriana Sabrina Vanessa kokoa Sheila misy sarotra be mpamaky ale anarana ato Nomenjana Arpiso Tina Rary Malala drairay efa nisy voavaky azafady kokoa nareo rehetrarehetra mahafinaritra anahako le akoatrin'le hoe nareo manoratra afatra miafina le fifanohanana mihitsiny za zao manolotra zanam-pandarina hoe nolefi ho an'izay mahafantatra an'izay dia ao anatin'ny nolefi matetika mitantara trangam-piarahamonina dia avy amin'ny trangam-piarahamonina iny misy ataontsika hoe lesona kely sotomina dia iny zavatra iny tiako hoe mba hitarina bebe kokoa zany fa tsy mijanona mihitsy hatriny fotsiny miresaka vehivavy be mihitsy ny ahako fa te hiresaka momba ny olona rehetrarehetra mihitsy dia fantako hoe nareo manan-javatra zaraina fa tsy zarery izay le izy asa aloha mba jereo misy fanontaniana mantsy ato dia mba vakiako kely rasonge mankasitraka nareo rehetrarehetra aloha amin'ny fanarahana rasy fa tsy hitako indray izy teo afaka ty zany raha fanomezan-tsoa antriniaina afaka mba resahana koa ve ilay resaka namandraty sy ny tsara zay zany fanontaniana raha fanomezan-tsoa antriniaina ato hoe ahoana ny afantarana fa namana azo atokisana ny olona anankiray azontsika resahana zany ka zao koa zavatra anankiray tiako tenenina ho an'le manoratra afatra miafina hoe mangataka torohevitra za zany tsy iza moa za no andeha hoe hiteny anareo hoe zao atao zao tsy atao fa ny anahy zany za tia miaina satria tsika olombelona teneniko anareo fa ny olona ny ivelany ihany mandany vola andehanana any amin'ny psychologue satria mila enona noho ny rarin-tsaina sy ny zavatra iainantsika mihitsy nyzany zavatra zany dia mila enona dia za zany mieritreritra hoe ilaina le miresaka indraindray nareo
mety hoe tsy samy resaka zavatra mety hoe mampitaitaina anareo tsy samy resaka amin'ny olona akaiky anareo tsy samy resaka amin'le vadinareo amin'le ravavinareo satria olona efa akaiky anareo foana le izy de raha vao miresaka amina olona tsy fantatra zany de ohatry mahazo aina kokoa de zay zany zay koa ny anisany ataoko hoe mihaino ny tantaranareo za ve moa ny andeha divulguer na hitantara ny tantaranareo fa mihaino a zany a de mizara conseil a marin'izay fa tsy hoe zako ny manoro hoe zao atao na zao tsy atao satria matsiny tsy za kosa ny tompony safidinareo amin'ny fiainana fa mba manoro hevitra zany hoe raha ny fijeriko anazy sao de zao arany sao de tsy mety arany areo le ohatran'izao zay koa tiako tenena fa tsy tiako matsiny le sao de lasa mieritreritra hoe fa iza moa zany le dianina no andeha mety oro hevitra ndraindray matsy misy olon-dehibe mihitsy miresaka amiko de ohatry hoe mahasadaikatra le izy de isaorako foana nefina no fatokisana zay aloha voalohany indrindrany a de mifanarahana ny zavatra ataoko fifampizarantsika mihitsiny de teneniko eto ihany fanaovana an'ity pejy ity a tsy anareo za raiky ihany manana tombo fa za tena mahatsapa hoe manana tombony be ihany koa avy any aminareo de isaorako anareo be da be zay de fanentanana farany alohan'ny isarahantsika zay hoe asivy j'aime amin'ny page tanareo le pouce kely etsy amin'ny sisiny asina j'aime iny a de rehefa tonga 50 000 de miontsika de anao fifampizarana mahafinaritra be tsika izaran'ireo namantsika zay ataontsika hoe miaina sarotra ao anatin'izany fiainam-pitiavana izany a mety anareo reo koa anatin'izany de mba mahafinaritra nge le mba mifanohana eo tsika e tsy alova hoe mifanohana reto ao anaty Facebook matsy indraindray mifanakihana mibetsaka ataon'ny olona de mampalahelo be le izy fa aloha tsika mifanohana rehefa mbola azo atao rehefa mba misy mipejy ohatr'izao de mba atao foana zay manao fomba fijery miabo zay jery côté positif amin'ny fiainana foana raha te handroso zay ihany matafita e de fitina be tena fitina be zay zavatra rehetra nyteneniko zay fa arao foana mipejy fa mamoaka zava-baovao foana ako de averiko ihany za tsy miresaka zavatra hoe fitiavana fotsiny na hoe miresaka zavatra hoe tokana zany fa zavatra be da be no hitato manao fizarana resaka développement personnel resaka fikojakojana vatana satria manandanja be io raha ianao ny te atoko tena mila karakarainao vatanao marobe koa manontany an'izay hoe ahoana ny atao mba atokisana tena satria nandalovako mihitsy zany tsy natoko tena zany tsy hoe zany matoko tena indrindra amin'izao kory fa mba efa mba misy fivoarana kely de mizara nareo ihany koa mba mahaiza mizara rehefa tonga le fotoana ohatr'izay de zay makasitraka feno anareo a nijery an'ity direct ty manao filtre aloha io fa tsy hoe zany tena madio endrika maizimaizina ty amin'izao fotoana izao de ohatry ny mazavazava le filtre ampiasaiko ty de misaotra betsaka anareo reto tena mahafinaritra ana le hoe misy taona masiny a mahita mifanakihana fotsiny olona anaty Facebook de rehefa mba mahita koa nefa hoe misy fifankatiavana de mahafinaritra be mijery an'izy de aloha mba mitandrovatsika zay rehetrarehetra zay de tonga de bonne fête sady nareo a za aloha zany tsy manao an'le fetefetina Halloween makaina kely angamba ny ataoko zao de raha pitsy miaraka amin'ny fianakaviana ifampizarao aminay inona ny ataonareo rehefa 1er novembre de azadino mijery fandaharana viva tome isa maraina raha pitsy 1er novembre fa mbola misy fandaharana raha pitso amin'ny ora sy fefany juillet de zay fiarahantsika de mankasitraka foana anareo tsy vovako daholo le kokoa fa tena mifona ho andry izay mangataka kokoa any fandaharana koa miezaka foana mamaly ny message nareo hitanareo le message ao anaty ty page ty tsy kelikely ny amakiko anazy tena za miteny anareo fa mamaly foana fa indraindray mety elaela satria be da be le message de ataoko tsy kelikely fa za tena mamaly de misy manao hoe ataovy kokoa de indraindray tsy hitako le izy raha tsy haiko hoe roa andro aorianany iny fa ataoko foana le izy na izany ary de zay de misaotra anareo tsy haiko hoe natany aminareo hoe nisy jiro tapaka zany rehetrarehetra zany afaka ifampizarantsika de manova fety mahafinaritra amin'ny raha fianakaviana de azadino the secret is love fitiavana foana